Ndremao mikasika ny vaovao ara-pinoana amin'ny alahady fahatelo ambin'ny folo volana jolay ho avy izao no anatanterahana ny voka-dehibe ao anivon'ny fiangonana FJKM Ambohidaorina Sabotsy Namehana eny. Isary ny lavatom-bokatra izay tanterahana aorianan'izay fitaovam-pivavahana lehibe izay mitondra ny fanazavana indrindra Andriamatoa Randriamianja Eli Herniaine. Izy moa dia mpikambana eo anivon'ny sampana tanora kristiana eo anivon'ity fiangonana ity. Avy amin'ny FJKM Ambohidaorina Sabotsy Namehana nazavazava mahakasika ny voka-dehibe izay ho tanterahana amin'ny alahady ho avy izao. Ny fotoanantsika dia manomboka amin'ny 7 sasany maraina dia tahaka ny isan-taona rehefa manao voka-dehibe isika dia ao aorianan'ny fanompoam-pivavahana dia misy ny famadihana ho vola ny vokatry ny tany tahaka ny fanao isan-taona, ary ao aorianan'izay dia hiaraka isakafo isika rehetrarehetra ao amin'ny FJKM Ambohidaorina Sabotsy Namehana. Ny fandaharam-potoana dia fanompoam-pivavahana toy ny fanao isan-kalahady ihany, fa ny mampiavaka anazy dia izay araka ny nambarako izay ny famaranana azy amin'ny fiaraha-misakafo izay ataon'ny mpianakavy amin'ny finoana rehetrarehetra ao amin'ny FJKM Ambohidaorina. Manasa antsika rehetrarehetra zanaky ny finoana ao amin'ny FJKM Ambohidaorina na ny eo an-toerana na ny any amin'ny am-pilezana rehetrarehetra no tonga anatrika ny voka-dehibe an'ny fiangonana ho tanterahantsika amin'ny alahady 13 Jolay ho avy izao. Fotoana dia araka ny nambara teo dia hanomboka amin'ny 7 sasany maraina dia hiara entana tsika satria ny teny faneva entina anorenana n'io voka-dehibe ny fiangonana io dia hoe aoka ny zavatra rehetra atao fampandrosoana dia manantena ny fiaraha-metantsika satria ny ten'Andriamanitra dia miteny amintsika hoe raha fatra-panirany zava-panahy dia izay hampandroson'ny fiangonana no katsao indrindra ka manantena antsika zanaky ny fiangonana FJKM Ambohidaorina.